hita maso tena hoe lehibe zany ny fifandraisana dia isika teo tamin'ny 2006 no kanisy teto chapitre io ka izy teo zao dia fanampiantsika ireo fitaovana lehibe damena université amin'ny resaka vostrike nefa fisorohana ihany koa amin'ny rehefa miasy tao amin'ny firenentsika amin'ny renivohidrano na ny haintany na ny haintrano izay manahirana moa dia trangy ny fiarahamonina ny haintrano dia ny 22 région na fitaovana bebe atao 30 millions de dollars teo ohatra zay zany manaitra fa ny tena marina ihany koa ambadika izay dia voalaza teo fa firenena tanatin'ny fahasiarana izy nefa afaka nivoatra da nisy firenena manana ny ampy indrindra amin'izao fotoana izao satria efa lasa ao anatin'ilay firenena afaka manampy fa tsy ilay tiana tsony nefa mafisiny foana hoe zany ny vitanay ozy izy dia niasa izy fa fandray tamin'ny fiarahamonina eran'izao izay no raha miaraka amintsika satria azadia fa any amin'ireny ambadika misy andreny ny koreany any amin'ny lafiny culture ny tika sy ny culture dia etsaka ny fatao tsy azo ampoarina hoe amin'ireo firenena efa niaraka tamintsika ohatra ny frantsay na ny amerikana sy fa raha mijery anatin'ilay fotoana izay niarahana teto sy zavatra vita dia azo rafana fosiny hoe fa ohatra any amin'ny fiaraha-miasa maty isika sy ny koreany du sud ary manamora an'izany raha mifanalavitra betsika fa miresaka eo zao dia vetina le tedidinan-zareo na amin'ny lafiny fomba sakafo fotsiny azy ka zay sakafo zay sy zavatra vita be zay satria na culture anao mihitsy zay ireo zao dia miambaly telo isan'andro hoe ty lazana za moramora amin'ity teny mifandray aminy kokoa no firenena hafa hoe tsy mifandray firenena hafa ka zay ny amafisina amin'ny lafiny culturale amin'ny lafiny fanampiana amina amin'ny sehatra asa maro ny agriculture ny ao amin'ny teknolozia sy ny resaka fahasalamana ampiarina amin'ilay nouvelle technologie zavatra ngeza be zay dia zay ny fampiasana hitatsika amin'ireny fa fomba mampanao ihany le hoe ireo re zanaka vavykely tanora-kely malagasy mira koreana amin'izao zao fa na ny koreana sarota amin'ny mirany ireny zany hoe mora mifanakaiky aminy za zao hoe zadra gazety resaka eo zay dia ozy misy zay ny ozy izy manao fomazava marina lavitra korea raha resaka ilaina tany ohatra manana zavatra zany izy manamora zany fa atsika tsy hoe akaleso fa atsika ny afaka miaraka amin'izay zavatra mety amitsika ary resaka